Salama tompoko. Ty misy vidéo izay ho alefako amintsika vaovao hitako tao amin'ny LCI tao izy ty tamin'ny Fakomalina maniny tawarinan'ny faneken'ny Hamas sy ry zareo Israely ny plan izay natolotry ny filoha Amerikana Donald Trump ny amin'izay fomba amana ny olana any Gaza de nisy karazana fomba fiteny izay somary nanaitra kely any nandre azy nivoaka ny vavan'ny reto mpanao gazety ireto andeny waratsika aloha izay fintina fohifohy izay aorinan'izay tsika de hanao karazana commentaire kely makasika ny amin'izay vaovao izay ihany. C'est de l'ordre du miracle et ça correspond parce qu'on est en Terre 5, c'est quelque chose qui surgit, qui prend de court certaines personnes, qui fait naître des espérances de part et d'autre. On a en miroir ces images qui m'ont frappé parce que justement elles font plaisir, des gens qui dansent à Gaza mais des gens qui dansent aussi sur la place des otages à Tel Aviv. Et le barycentre de tout cela, c'est Donald Trump qui, avec ses menaces, ses mauvaises manières et sa méthode, parvient à faire ce que son prédécesseur n'avait même pas osé imaginer. Il le fait avec de la force, il le fait à sa manière, mais c'est concret, ça avance. Et la question maintenant, c'est est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Est-ce qu'on va simplement franchir le premier obstacle et retomber dans les travers précédents? C'est l'une des grandes questions du moment. Regardez. Maro tsara ny tapany voalohany ny amin'ny fanambarana iny makasika ny amin'ny hoe tahaka ny fahagagana ny zavatra hitantsika ankehitriny satria na de ireo olona izay talohany ingia Donald Trump azy raha otsorintsika de manambara ny président Joe Biden izy tamin'ny fotoanandrony de tsy mba ny hevitra mihitsy izy ny hoe atongavana amin'ny stade misy antsika amizao inona la izy sady faly ny mponina avy any Gaza no faly ny avy any Israely ny any Gaza mo faly ny amin'ny hoe fampitsarana ny ady ny andry zareo Israely faly amin'ny fampidiana ny otage tamin'ny fomba hoana nefa no nanatanterahany ity président ny Amerika ity anjany ankehitriny amin'ny fomba izay fa mahazatra antsika ozy izy ny mahita azy ny amin'ny fomba fiteny maherihery masika ny amin'ny fomba fiasany izany hoe tonga de avec force na tonga de miasa mikery tsy hoe resaka diplomatie betabe na hoe resa be tahaka ny mahazatra ny amin'ny hoe fa mana ny olana misy etseroa fa tahaka mapiasa didijadony izy amin'izay zavatra ataony kanefa de nahitambokatra ilay izy de mbola hotoizatsika ihany fanarana an'izay fampalalam-baovao izay Et c'est à ce moment-là que les négociations redémarrent avec effectivement comme un signe de Dieu, comme une justice immanente peut-être. Et s'il n'y avait pas eu cette provocation de la part de Netanyahou d'aller bombarder les membres du Hamas au Qatar, il n'y aurait peut-être pas eu le dénouement auquel nous assistons aujourd'hui. Somaro feziko kely izay zavatra nambaran zareo atao alohan'iny de milaza makasika ny amin'ny hoe fiantsonany filaminana sy fandripahalemana hatramin'izay izy saingy tsy nahita mbokany izany fa kosa tamin'ny ity fotoana ity ozy izy nanomboka tamin'ny fotoana izay nandaroan'ny Israely any Doha tany Qatar tamin'ny volana septembre teo de tahaka ny hoe Andriamanitra mihitsy no nanome tolotsaina ny prime ministre israéliana mba anatanterahany an'izany mba atongavana amin'izao fifanantonana izao fa raha tsy nisy iny de tsy ho tonga am'izao mihitsy sika de ny mbola waratsika ihany toy an'izay fanazavana zay réussi Trump, ce qu'avait tenté George W. Bush, ça s'appelait Annapolis, ce qu'avait tenté également Obama après son discours du Caire, ce qu'a tenté Joe Biden. Ils ont tous les trois échoué, et lui, il faut le dire, bravo. Il avait réussi dans son premier mandat les accords d'Abraham qui intégraient davantage Israël dans son milieu, dans son environnement arabo-musulman. Et là, si ça continue, mais moi je fais le choix de l'optimisme. Il ne faut pas toucher les espoirs, mais je fais le choix de l'optimisme. Je peux me tromper. Extrêmement compliqué. Je fais le choix de l'optimisme. Si ça continue, c'est une réussite diplomatique exemplaire. Oui. Vous savez pourquoi arak'izay zavatra nambaran'izay ihany ireo mpitondra ny fanesy
sy ny fandimby tany Amerika hatramin'izay ozy izy dia efa niezaka ny tady izay vahaolana tahaka an'izao misy ankehitriny zao saingy tsy nahavita nanatanteraka anjany mihitsy afa-tsinga Donald Trump. Dia ny rahantsika hatrany any toy ny fanazavany. Écoutez, sur le papier, et je le dis en toute objectivité, je ne suis ni américain, je n'ai pas d'agenda personnel, comme on dit. Je pense qu'il mérite le prix Nobel. Parce que, pas uniquement pour ce qui est en train de se passer aujourd'hui, mais il a, en quelques mois, réussi à établir la paix entre le Congo et le Rwanda. Il a réussi à calmer les différends entre l'Inde et le Pakistan. Il a réussi à calmer le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et je pense que ce qu'il est en train de faire marquera l'histoire. Arak'izay voalaza teo zay ihany tsy niady tany Gaza rery kory no nahitany Trump vahaolana fa efa maro ireo ady tamina firenena teo alohan'izay ozy izy tahaka ny tany Congo sy Rwanda, tahaka ny tany Arménie sy Azerbaïdjan, tahaka ny tany Thaïlande sy Cambodge sy ny sisa dia nahitany vahaolana avokoa. Andeny ho toizantsika ihany ny fanarahana an'izay vidéo izay. La popularité de Trump, on a vu ces images à Tel Aviv. Le Premier ministre israélien. Oui, Trump est plus populaire en Israël que Netanyahou. Est-ce que vous avez vu le secrétaire au commerce Howard Lutnick qui est à Washington avec les familles des otages, qui met Donald Trump sur le téléphone et écoutez la manière dont il parle de Donald Trump. Jamais il ne parlerait de Benjamin Netanyahou comme cela. Donc il y a effectivement une très grande popularité de Donald Trump et qui... Ça ne lui a pas échappé. Il va s'y rendre. Il y sera célébré comme un messie, en fait. Et il va à Jérusalem, n'est-ce pas, normal? Maro tsara ny teny izay norenesika teo ny amin'ny hoe ambony lavitra ny popularité ny nga Donald Trump mihoatra noho ny any nga Benjamin Netanyahu nefa any Israel ny sondage izay atao eto mahakaiky zany zavatra zany ary indrindra ihany koa fa ny fiandrasany zareo jiosy ny fiaviany nga Donald Trump ho avy any rapitso dia tahaka ny fiandrasan'izy ireo any Mesia ary ho tsenainy amin'ny fomba makotrokotroka tokoa izany. Tsy mandeha ho azy zany rehetrarehetra zany raha ho antsika kristianina satria maninona araka ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Daniel 7:7 anao fanekena mafiorina amin'ny maro izy ajantsika treo tapany voalohany iny ihany no raha isika no fanekena mafiorina amin'ny maro izy araka ny nambara teo ihany tsy firenena anankiray no nahitany nga Donald Trump vahaolana na vitany nandaminy ady fa maro isan-karazany tahaka ny tany Congo sy Rwanda, tahaka ny tany Arménie sy Azerbaïdjan, tahaka ny tany zay ihany koa tany Thaïlande sy Cambodge, ny any Ukraine sy Russie zany zao no mbola tsy vitany ny fandaminana azy zany rehetrarehetra zany tsy zavatra tongatonga ho azy kory fa izay zavatra tadiavin'ny olona sy ny firenena maro ankehitriny dia ny ahitana filaminana sy fandriam-pahalemana ary miazakazaka mankany amin'izany isika ankehitriny araka ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto nefany fa izay olona ampanao fanekena ny amin'ny firenena maro sy ny firenena rehetra izay olona ahita an'izay zavatra tsy vitan'ireo mpitondra hatramin'izay nifanesy teo kanefa ho hitan'ny vahaolana amin'ilay izy izay olona izay no antsoina hoe antikristy. Petraka raha mivantany Donald Trump ary ve zany lay antikristy tsy milaza akorintsika hoe Donald Trump lay antikristy fa karazana kisarisary zany izay manambara amintsika hoe miazakazaka mankany amin'ny fahatanterahany tokoa ny tenin'Andriamanitra satria aty amparany zany dia isy ady maro isan-karazany zay tsy ho voavana ao amin'inona na ao amin'inona afa-tsy amin'ny fomba mahagaga izay tsy takatry ny saitsika olona anankiray hitsangana ahita vahaolana tampoka ampilamin'ireo rehetrarehetrareo ary dia hanao fifanekena mafiorina amin'ny maro izany hoe amina firenena rehetra. Amin'izay fotoana izay nefa dia inona ny zavatra iseho araka ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ihany Tesaloniana voalohany 5:7 raha misy olona milaza hoe miadana sy mandro fe izay amizao azy tamika fandringana ny tombo farary ny vehivavy raha miteraka ka tsy ho afa-mandositra mihitsy
izy mino ako fa samy mahita angambisika sy mahatsapa ary voaporofo koa zany araka izay vaovao hitantsika sy alefantsika isan'andro eto fa miandro fandripahalemana miandro an'izany miandro filaminana izany no ataon'ny ankamaroan'ny olona ankehitriny. Inona zany ilay akora na ilay fifanarana izay tadiavin'ny olona maro ankehitriny dia tsy inakory fa io fifanarana momba ny filaminana sy ny fandripahalemana io. Amin'izay fotoan'izay nefa dia ho tanteraka tokoa ilay izy anao fifanarana tokoa ny firenena rehetra saingy ilay olona izay tarika an'ilay fifanarana araka nambaran'ny tenin'Andriamanitra dia tsy izay mihitsy nefa no tena tanjony fa ny anandratra ny tenany ho ambony noho ny Andriamanitra rehetra ao aorianan'izay raha toizantsika ny fanazavana satria maninona izay no efa planina mahatipaika hatramin'ny ela ka mandraka ankehitriny mba amarana an'Andriamanitra tanteraka ny tantaran'izao tontolo izao miditra sy miazakazaka amin'izany ny zava-misy ankehitriny. Aza maika aza mifaly zany rehefa hoe io ary lay izy fa misy ony olona izay navita nampilamy an'izao rehetrarehetra navita nandamina ny ady misy etseroa fa amin'izay fotoan'izay no hidirantsika avy hatrany ao anatin'ny antsoina hoe vanim-potoanan'ny farany nako ny fahoriana izay miampita mankany amin'ny fahoriana lehibe zavatra anankiroa tsy afaka misaraka ireo fa siositranga ifanesy zay tiana omariana amintsika dia tsotra ihany amin'izao fotoan'izao miazakazaka mankany amin'izany ny zava-misy ary tsy tongatonga ho azy kory filazan'retim-panao gazety reto raha miantsony amin'ny hoe tahaka ny fandraisan'ny olona ny Messi mihitsy no andraisan'ny olona an'izany nga Donald Trump zany any amin'ny firenena iny satria manina izany zavatra tadiavan'ny olona amin'izao fotoan'izao izay olona mba afaka ny ampilamina hitondra filaminana maneran-tany izany no andrandraina kanefany tsy ilay Messi akory nefany io nahita vahaolana sy filaminana io fa iza ilay antikristy averika ny amin'ny hoe tsy nga Donald Trump kory no ambarantsika eto hoe antikristy zavatra tena hosariana ny saintsika miazakazaka makany amin'ny fahatanterahany ny zavatra rehetra tahak'izay ilay endrika iseho aty amparany tahak'izao zavatra hitantsika zao zany aleo ny hoavy no hamaritra azy tsy anjarantsika no tonga dia manondro hoe io mihitsy le izy na fa io mihitsy ka ile izy tsy anjarantsika fa ny anjarantsika dia ny manambara fotsiny any tahak'izay no nambaran'ny tenin'Andriamanitra azy ho an'ny olona zay mahita an'izay akora izay ho an'ny olona izay mitondra an'izay fifanarana hoentina eo anatrehan'ny be sy maro izay olona zay no antsoina hoe antikristy. Samiary ho tahin'Andriamanitra veloma tompoko.